Araka izany dia efa misy ny fepetra ho raisina manoloana iny resaka iny fa raha ny fandaharam-potoana ho amin'ny rampitso ao anatin'ny fiatrehana ny lanonana eny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina kosa indray dia hanomboka amin'ny folora ny matso folora maraina izany no tinam-bary ary dia hanasana ny vahoaka malagasy tsy hakanavaka ity fety ity ny filohan'ny Républicain Rajaonary Mampianina ihany koa dia handray anjara mavitrika ao anatin'ny fanatrehana izany. Osokafana amin'ny matso lehibe izay ho toto-saina etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina amin'ny fetin'ny 4 Jona. Amin'ny folora maraina no higadina etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina amin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonary Mampianina. Ny fanapohana ny tafondro 20 izay fanomezam-boninahitra atolotra manam-pahefana fara-tampon'ny firenena no hanamarika ny fidirana. Hisafy ny andeha tafika avy eo amin'ny filoham-pirenena. Aorian'izay no hanomboka amin'ny matso lehibe fanamarihana ny 550 taona ny fahaleovantena sy ny 550 taona ny folo alina malagasy. 774 mipandray anjara amin'ny matso lehibe izay atao eny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Ny commande-ny Akademia Miaramila ny Général de Division Rakotonirina Richard no hitarika amin'ny matso mandritra ny fankalazana ny 550 taona ny fahaleovantena sy ny folo alina malagasy. Ankoatra ny filaharan'ny heritafika samihafa avy amin'ny polisy pirenena, tafika malagasy ary ny zandarmaria pirenena, ny mpamonjy voana dia isy ihany koa ny mitabe ho tanterahan'ny mpianatra. Aharitra eo amin'ny adiny roa ny matso lehibe izay atao eny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Aorian'izay, isy ny fanasana izay karakarain'ny filoham-pirenena mivady eny amin'ny lapam-panjakana eny Avoloha. Raha ny vaovao voaray, olona manodidina ny 700 no asaina eny Avoloha. Nasaina natrika izany avokoa araka nambarany teo anivon'ny fiaditsinan'ny Repoblika ny hery velona samihafa eto amin'ny firenena. Fitiavan-tanindrazana, fampihavanana sy fampandrosoana, io no lohahevitry ny fankalazana ny fetim-pirenena amin'ity taona 2024 ity.